Zamadole samy nahita moa zany tsika teto amin'ny tambazotra an'ity fianakaviany ity ny anjadiny ny jadona ny fitondrany Rajoelina. Raha te amiko amin'ny fehezanteny tsotra dia nanao partage na zavatra efa nivoaka tamin'ny télé tamin'ny Facebook ilay rangahy nanao partage fotsiny zavatra efa nivoaka tamin'ny information rehetra dia andeha hanao vakansy tany Madagasikara zareo efatra mianaka zay ninona zany niasa mafy andritra ny 8 taona mba ahafahana ampanao vakansy ny ankizy mba ahitany ankizy hoe zao ny inona zany tanindrazany rehetra satria mipetraka France zareo. Dia vao tonga tany Madagasikara dia nisamboro ny fitondrany Rajoelina dia tsisy fitsarana tsisy ninina mahatonga dia 1 an d'emprisonnement ferme. Partage zavatra tamin'ny Facebook fotsiny. Zany zany le didy jadona tanteraka ny fitondrany Rajoelina. Dia rehefa migadra le rangahy dia tafajanona tany zany zareo, ny ankizy tsy nafantatra akory hoe nigadra ny dadiny fa nafeny mamany satria mafy be le izy. Dia tafajanona tany zareo tsy afaka nody ta France. Dia le trano nipetrahana ta France nongotany tompotrano ny asany zareo tsy tataoko tany intsony amizao satria ianao raha tsy hita mpampiasa anao anatin'ny volana maromaro dia mpampiasa mazava ho azy fa tsy maintsy hitady olo lafo izy na tsy afaka hitehitra aminao intsony. Ka rehefa zareo miverina mety mbola iresaka mpampiasa anazava ny situation Madagasikara hoe ty président ty le dictateur. Dia zao misy hitanareo amin'ny information rehetra fa naonga ny président dictateur io dia nitsoka any Dubai any. Dia mety zay angamba ny mety argument mety aresy lahatra ny mpampiasa dia mety azonjareo ny asa. Fa alohan'izany rehetra zany dia mila mody zareo efatra mianaka mila billet d'avion zany satria efa anatin'ny andro volana maro tsy niasa, ny trano very tsy sarotra tsy very amin'ny rehetrarehetra. Dia mila mody zareo mila mody any France. Dia rehefa tonga France koa zareo dia misy olona ihany zany amin'ny havanjareo andrayanjareo raha foziny angamba raha tsy diso fa ny hitadiavana fanampiana dia ny anorenana fiainana vaovao satria tsisy asa zareo tonga any trano zareo very dia tsy vinazavana reo intsony détail hoe inona tokony ilanjareo vola maika zay mifandehan'le izy. Aoko tsy haivina fa tsy zareo mihitsy no nangataka fahafanampiana. Reo fianakavian-dreo dia fianakaviana tena discret be tsy tia misehoseho ary ino zany menatra zareo raha ohatra hoe angataka fanampiana zany. Fa za zany koto la maintso ambo no niantso le ramatoa dia nipropose an'zareo an'le hoe anaovana cagnotte zany zareo zany anampinan'zareo dia nandamo zareo satria tsy tiany zareo sao dia misy dette morale rehefa anoriana any na le misehoseho aman'olona mihitsy zany tsy tiany zareo olona tsy zatra an'izany hoe fantatr'olo zany. Fa natonga le affairany nivoaka dia noho le ramatoa mitady famonjena izy mila partagena le hoe fanafahana le rangahy. Dia zao afaka le rangahy fa miansa ny levé de IST zany hoe ny autorisation misy ino zany didy manakana le rangahy tsy voaka ny Madagasikara. Dia izay zany mila isorony zay dia rehefa vitsy zavatra dia afaka mody zareo. Ka averiko ihany fa tsy zareo mihitsy nangataka ary zareo tsy tiany zareo le malaza, tsy tiany zareo mahoraka le resaka. Ka raha ohatra ka vitatsika manampin'zareo ny zavatra zany donc hijanona ao atsika le izy fa tsy asina resaka intsony ambadika anao reny ange so na ianao na ianao tsy anao. Zay zany le tiako tenenina. Dia amin'izay fotoana zay justement dia no nikaseko zany le montant dia kaseko koa ny participation-n'le olona miaraka amin'ny anarana satria tsy tiako le misy indray ny surenchère hoe zana nampibetsaka na koa sasany miandra satria kely ny oentiny fa io zany dia tena hoe zay foy tsisy fanomezantsiny ino moa zany privé le zavatra
fa raha ohatra nareo manontany hoe avoay izy likoto avoay nina moa zany ny anarany ny participa rehetrarehetra ny vola azo rehetrarehetra de ho atao zavatra zay raha onao tenao verification koa moa nakasinakazy le vola da indra zany da malalaka tsara afaka aminao verification fa ny amoaka ny montant total zay voangotsika sy ny anaran'ny olona sy ny montant ny be-ny tsy avoakako aloha zay zany raha tsy manana pression hafa zany na obligation hafa tsy maintsy hanao zavatra zay fa raha matoky ianao na tsy amin'ny fitantanako an'le cagnotte de anjaranao zay fa za nanao proposition io fa fantatrao ngamba fa nisy cagnotte efa nandalo teto efa indroa zay fantatrao koa ngamba fa izy moa misy fanampiana tokana ambadika any fa za tsy zarana olona anao selfie amin'ny ina moa zany manampy olona hitady laza amin'ny manampy olona na am'izay tiany olona satria mpanampy olona fa hitanareo fotsiny ny ina moa zany ohatra anankiray i Selo Fernand Selo any vidéo nany zareo fa nanao fisaorana na manokana i Selo satria tany amponjy izy de za nanampy azy fa zany tsy navoako teto amin'ny ina moa zany Facebook mihitsy zany zany tsisy nafatatra mihitsy zany fa izy tompony ny teny zany de misy olo hafa koa tany amponjy reo gara politika reo nampiko fa tsy avoako eto zany satria za tsy mitady laza am'zany za tsy anao récupération na ina moa zany am'zany zavatra ohatry zany ka na ianao andoha vola anao am'fatokisanao na tsy mandoha fotsy ianao rehefa tsy atokisanao le cagnotte fa zay le raha matoa no miresaka de manao an'le izy zay le izy fa rehefa vita le izy de toute façon avelako malalaka ivérifie hoe otrina le vola azo de nakazy le vola azo rehefa vita le zavatra ka za fandeha de mangataka zany ny tolotanina aminareo rehetrarehetra anampin'izy efatra mianaka fa tsy zareo mihitsy avela hoe tsy zareo mihitsy zangataka ary tsy nety zareo fa za nanao forcé hoe zay no anome fa tsy nareo nangataka natao oran'zao sao de hoe misy dette morale avy anao satria zao na manampy anao na tsy manampy de zay fotsiny ka io zany izy partageoko rehefa avy eo le cagnotte de samy mandray anjara raha ohatra hoe misy fanontaniana de afaka mandefa MP amiko eny sotra indrindra